ny tonga eto amin'ny fandarana Okazava indray dia ny ministra teo aloha Andriamatoa Tabera Andriamanantsoa. Izao atoandro izao miarabanao Andriamatoa ministra ary avy hatrany tonga dia ataoko hoe omena lanja ny any amin'ny faritra misy anao inona ny vaovao any Vangaindrano sy manodidina rehetra ny tompoko. Voalohany tena aloha dia misaotra anareo ato amin'ny fandarana Okazava na ny teknisiany zany nanao mpanolotra ny Okazava ary faliko miarahaba ny vahoaka tratry ny taona doro satria tamin'ny taona lasa ny tonga teto deux fois indroa isoranareo nanasa an'andray mandeha. Raha ny eny vaovao tanterina teo dia tena osana zany rozy misy Madagasikara zany tena ambony ambany ohatran'ny tany tsy misy mpitondra nefa dia misy mpitondra i vahoaka zany dia efa tsy hitany sonona aleny dia manao zay hitany fa mety izy amin'ny toerana misy anazy. Anao moa ny tany teo hoe ahoana ny any Vangaindrano, any Mananjary, any Farafangana iny dia mitovy amin'ny Asakabary io ihany koa mitovy amin'ny any Befandriana izy sy valaky ny any tenen'ny colonel député teo koa mitovy daholo zany. Raha amin'iny faritra ny Farafangana, Vangaindrano, Manakara, Mananjary iny dia tena rozy misy. Rozy sary ho fantatrareo vahoaka fa sy dina moako amin'iny faritra sud-est fa lalam-pandrenana misy. Lalam-pandrenana tamin'ny fampazaka zany dia mbola pianina zareo zany indesy ny fehezana ny faritra misy anazy ny fanjakana zay hipetrahana mampazaka anazy zay misy an'iny. Fantatsika teo fa nafanafana tamin'ny faritra iny zay efa fantatsika fa verina ihany nisy an'le tao Vangaindrano mbola sy vita hatramin'izao. Zay mihitsy saika eo an-tanina hoe efa nilamina ve? Mbola sy nilamina hatramin'izao. Tena mbola sy nilamina satria iny gn'antony rehefa nisy an'iny dia fandamina tao tamin'ireny na asaivina fa dia nifanaika taon'ny mpitondra tao amin'ny toerana tao Vangaindrano na ny chef district io na ny procureur na no mpanjaka tao fa hoe ho atolotra ny vahoaka zany le namono olo satria ny lalam-pandrenana moa ka raha namono olo tena sitraponao dia tsy maintsy voninanao fa raha ohatra kosa ka namono olo anao sy na dia asina saza ombanao dia avy eo atolotra amin'ny fanjakana. Zay zany efa lalam-pandrenana hatramin'izay. Ity anefa dia namono misy zany hoe sipan'le vehivavy izy anefa manambady ahoaka banana fiancé amin'izay le vehivavy ho andeha mba nisy olona mpianatra amin'ny lycée hoaka baka dia tesy izy dia nivonina abibina tokony hiarana zany ny lalàna tokony vonina koa izy satria na Amerika ane misy an'izany raha namono olo anao dia misafidy anao na tifirina na asina serena na ahato ka sy hitako misy hoe droit de l'homme zay moa koa hoe droit de l'homme nahoana izy ny droit de l'homme eto Antananarivo aza misy everin'ny polisy fa mpangalatra hono izy hitanao dia tifirina fa sy samborina dia matimaty foana olo reny mpangalatra marina ve izy ziola marina ve izy sa mpiaraka sy kombakomba tamin'ny polisy ka ho hita ny zavatra nataony dia vonina dia sisy piteny ka io zany tokony ho alamina amin'ny fiarahamonina malagasy ary zay no mahatonga anay isan'andro amin'ny réconciliation nationale. Andao sika andiniky fotony inona maro moa ny lalàna teto a Madagasikara hatramin'izay fa sy lalàna zay sy fantatsy malagasy ty no mpiana. Any Vangaindrano zany dia mbola sy vita ino gn'antony rehefa nentina le olo aty Fianarantsoa dia niteny le rangahy io averenao aleo vonina satria nanao diso fa ny gendarme zany satria fianakaviana général avy aty ambony le olo dia narovana dia mikorotana dia ino nataon'ny fanjakana nalainy le maire atao dia nalainy le lehibe le dina dia nalainy le topaty nety niakatra Antananarivo aty dia tesa zay le olo hoe ahoana izy ty dia nikabarona indray le olo nentina aty mbola sy vita zany any iny mbola sy vita dia aty amin'ny faritra avaratry Farafangana amin'ny faritra avaratry Farafangana amin'sika amin'ny teny zao dia sendra tany moa zao dia mikorotana indray satria nisy olo namono olo indray tafin'olo dia ny sensibiliseny mpanjaka eo amin'ny 18 000 personnes teo nakan'io tany 5 ambin'ny 7 moa ny voaroiroy avagny
dia tonga tao ny gendarme dia nitenen'ny mpanjaka avelao aloha zay anao nidinanay hitanao zany tatia Mananjary moa dia hitantsika teo gendarme misy no maty hitaka ny any bebe fandriana io partout zany era Madagasikara dia tsy milamina ny tany inona ary no atao efa presaky nefa ny fazakana nefa tsy manana an'izay eritseritsy ifampiresaka zay fa mbola mieritseritsy izy fa izy ny mpitondra ity Madagasikara ty nefa sa ny président Razamampiana sa ny VG lehibe ny gouvernement sa ny gouvernement fa ny malagasy daholo. Aminao ve tompoko mety satria fitsaram-bahoaka raha maheno an'izany vaovao avy any farafangana entinao faran'izay indray zay manko mba anisan'ny goavana indrindra ary sorany ianao eto mifandaranao kazava mitondra an'izay akom-baovao zay ofe ve ty fitsaram-bahoaka ty raha izany zavatra misy zany nefa sy voafe io sy voafe io satria na amin'ny faritsina igny ane efa niresako an'le be gendarmerie io général de corps d'armée Paza Didier efa niresako an'le be ny polisy io fa nianany ny gendarme sy ny polisy misy ny dahalo zay ne sy mahavoafeny io mandeha zao ny gendarme iny aminay iny mandeha n'ambanivohitra izy dia mitady vola zay hitahitany fa manambola dia rovana zay sy manambola dia oentiny fehiziny tady dia zay ny mahatonga an'igny faritra aminay iny na ny Vangaindrano na tia Manakara na Farafangana hoe sy zony ty ohatra ny tao Manakara zao dia ny commandant de brigade misy mandeha amin'ny faritra ny Kombosira iny mitady an'le olo manana lavanily ohita ty ary io ranga io indray tany Farafangana io taloha io indray zao no ampiakariny taty Tanarivo dia lasa ny Vangaindrano mampikolotaka ny Vangaindrano commandant de brigade io ny gendarme misy any ny tena ozy sy ny polisy ka ahoana moa ampilamina ny tany fifazakana izy eritserefy ny ny vahoaka indray hoe hiaro ny fananany sy ny tegna no mankorotany mangaraky dahalo ary zay no mahatonga ny be fandriana io satria ino gn'antony nazavaiko tamin'ny conseil de gouvernement na conseil des ministres le recrutement ny gendarme sy ny polisy misy mila amboarina satria taloha tamin'ny premier public dia rehefa hiditra gendarme anao dia tena misy enquête hatramy fokotany izy babanyty na ny polisy zay anao votafiditra amin'io corps io ka amizao zay hiditra zay manambola magnome vola dia lasa ay olo tena dahalo olo mpamaky trano tao manana ny galongna amizay manana ny basy dia mbola mitoy ka io zany tena mila fandiovana misy ny ao amin'ny polisy sy ny gendarme amizao fotoana zao iny amin'ny faritra aminay iny ny gendarme sy polisy zany dia sarotry ny dignana amin'ny commune Sirahana dia vongola dia efa eo zay ny Ansiva Anzomona moa aminay dia efa i zany zay ka taka dia mino fa taka zay koa io tamin'ny be fandriana io ahoana moa ny polisy anankiroa lasa tany araka ny vaovao enay dia nakavola tamin'olo dia natolo ina ny dahalo sérieux satria dahalo izy ka io sy lamina taka an'izay daholo ny zavadrehetra tany Mananjary le commandant ny gendarmerie tao Mananjary makavola amin'olo ny vonin'olo satria dahalo taka namin'iny polisy ny veriny dahalo ka io sy raha mitafy tenue na gendarme anao koso dahalo rehefa dahalo anao zany dia avy ny vahoaka zay iny io zay ny anankiray faharoa amin'ny faritsina igny dia misy tratry ny mpanjaka zao namon'olo izy dia voasazy izy dia aterina na amin'ny tribunal izy indray ny verina eo dia manao menasy dia tonga le olo ry atany vonio any io ka ohatran'izany daholo zany mitranga eran'ny Madagasikara izay ny mila fandaminana zay ny mila fampiresana ino no ataosika amin'ity firenena tsika ty fa tena lasa kakarena ny mampianay ary zay ny tenen'ny président professeur Azafy taminay 2 semaines raha zao no mitoy io izy dia matasa ao izy fo tonga ty ny casque bleu rehefa tonga ty ny casque bleu dia amerde dia lasa janatandesika saky ny Mali ohatrany problème Mali ino ny antony président satria raha izao mitoy izy ka misy mpandraharaha zao izy andena mpandraharaha sinoa ohatra dia sy manaiky ny vahoaka dia vonin'olo any daholo le sinoa io na mpandraharaha vazaha français izy dia tesy zany comité international dia mandefa an'le araroty dia mandefa an'le casque bleu ty izy dia eto atsika savorita izay no atahorana mba ianga elana amizay zany
dian'izao de tokony isy an'le dialogue ary zay ny sorako ny pretra rehetra sy ny pasteur amin'ny parteur Madagasikara mandefa an'izay rapport zay ary ny pretra ny mopera aminay iny de efa tena mitomany misy mivavaka isan'andro am'le fatolo mamono olo talohany zany taminay tany mangalatra akoza azy sy vonin'olo fa olo efa sorena misy efa mieritseritra hoe aiza ty fazakana ty aiza ty mpitondra ty sorena izy de mangalatra akoza efa vonin'olo taminay sy vonin'olo fa de sazy fotsiny azy ka eo zany Patrika de tena mila zany asika zany mila mpitondra sa miresaka amin'olo raha satria raha ilaza moa hoe nay président république nay premier ministre nay membre gouvernement de mpitondra ambony any fa mandehana raha pirenena de mandainga izy sy mizaly ny vahoaka de mandainga izy ary mety ho tesitra amizay ny Zanahary zao raha mahazo asika zao sazen'ny Zanahary na ny oranandro efa tara satria mpandainga asika eto mpangalatra asika mpitondra eto nefa de mandeha ny filozofia malagasy hoe aza ny loha mangina ny jerena fa Andriamanitra tapondoha zany misy maso anankiray zany mijery asika tsirairay de mba ahoana ny eritreritra ao Andriamatoministra tiany farany ao anaty zay lohahevitra fa hivadika lohahevitra tsy afotsika rehefa avy eo ahoana zany hevitra ao Andriamatoministra satria ohatran'ny rehefa miresaka manko ny mpitondra am'izao fotoana nareo tompona andraikitra samihafa de ny ainy foana ny manilika andraikitra tamin'ny andro zao sala am'izao tamin'ny andro ny anina sala am'izao nefa rehefa andinana tamin'ny andro nareo zany na iahina mihitsy zany resaka hoe ady trano zany kanefa ohatrany vita tsy nisy an'izay ihany koa ary tamin'izany koa tsy de nisy fitsaram-bahoaka zany am'izao fotoana manaiky ny anliana an'izany andraikitra zany ve nareo minisitra teo aloha tompoko hoe avy aminareo mety mba tonga an'izao heviny moa zany de azena amin'ny heviny izy zay fandresako tamin'ny président république tamin'ny 4 octobre 2016 nisy témoin moa zay fa nisy olo efatry zay monsieur le président raha izao no mitoy guerre civile mipetraky eto ifamono misy vahoaka président Rasiraka tamin'ny 75 niakatra ta pouvoir sy nanagna tokotrano koa izy nanagna arema fa izao nataony nangonony daholo parti politique io mba pisy stabilité la caisse de l'état est vide zao koa anao tonga amin'ny pouvoir mitovy tamin'ny andro Rasiraka teo agna mpiferana Simanjava teo agna seran'ny colonel Brichard korotaka ny tany fazakana mitovy amizay koa fitongavanao tonga anao nanagna ny HVM zay amina fantatrona koa zany HVM zay nefa efa misy parti zay misy eo zay mba heverina matanjaka tokony hiaraka amin'io anao angononao agnanovanao fiaraha-miasa agnanovana stabilité fa raha sy tonga amizay zany asika zao de izy zany tompony andraikitra le fitondrana ankehitriny zao satria tamin'izany any président Rasiraka zany izay eny nahasara tamin'ny tetezamita niara-ny onona atao daholo niady hevitra fiara-mitatana de nilamina tena sisy vola tamisy sisy volan'ny banque mondiale zany ka sika zao iny volan'ny soava ty zany volan'ny banque aza mba manofinofo vidim-bary ary tsy niakatra tsy niakatra misy ino sy nanam-bola zay tao sisy volan'ny financement fa ny fanana sika ihany no ampiasaina raha io fananana gasy io na ampiasainao ny fanana ny meny Zanahary azy io zay sany edeny ty Madagasikara ty de tsy de hitako ny lana volan'ny banque mondiale sy ny FMI raha hainao mitatra hoe sy mangalatry anao tao an'izay tao moka nahatsarana hoe fampijery raha vo misy département nisy détournement ao de fa amin'ny conseil to nangalarinao le vola fampijery misy zany ka mitiany de jerevinao de samy mangalatra de le vahoaka zany sy mahasapategna izy fa sisy mpitondra sony miaro anazy de mba mivonimboniny izy amin'ny faritry misy anazy na fokotany misy anazy iaro tena fiarovatena ny an'zareo de lazaina indray izy fa hoe samborona indray ohatrany tany Manakara zao de samborona tany Manakara igny Mananjary igny de samborona atram-panjaka natao amin'ny tribunal tany faritany Majangaly hitanao le maty iny hiakatra eto zao ny délégation tany satria ny samborona koa io ny samborona le olo miaro ny tegnany io nefa de namono olo ity olo ty de ny voniny de io be fandriana io koa zao samborona koa le ohatra mera tany ny mera mampalahelo filofoko tany izy miaro ny tegnany koa ororonao anao nefa tsy afaky miaro anazy de izy zany korotany ohatran'izay de
mandeha amin'izay satria ka ministra ny polisy any teny hoe adala hono nandoro tanàna diso moka nga sy ny ministre polisy moka rehefa manao ohatran'ireny fa ny lalàna zany dia ny chef district sy ny procureur amin'ny tany faritra iny io no manao tatitra vahoaka izao ny zava-misy mivory zany zareo ao OMC ao dia ny chef district na izy aza dia ny procureur milaza hoe zao ny zava-misy ao satria nisy fahatola ao dia nisy doro tanàna anao donc ny procureur de république sy chef district zany no manao communication fa sy hoe misy ny ministre ny filananaty ny polisy non sy izy zany satria ny polisy eny matao sy nandoro ka ahoana moa izy no itenan'izay zay dia fa diso fa tokony izy igny any procureur igny zay nampitsangana ny procureur ny polisy nandoro tao satria nivory zany district sy ny procureur di zay ny marina okazava Andriamato ministra ianao ministra ny asa-panjakana teo aloha mitaraina mpiasa-panjakana tsy mampiaza ny fito isan-jato mitaraina ihany koa ireo mpisotro ronono samihafa satria tsy mifandray amin'ny karamaray sy ny fisondro ronono ary miteraka olana goavana tsy fampiana tanteraka ary very tanteraka zany ny asan'izay mpiasa-panjakana zay tsy hita intsony mampiasa-panjakana azy amin'izao fotoana izao tapa-kevitra moa ianao teo anatrehan'izay satria nisy ihany koa ny zavatra tsy tanteraka sy atao hoe araka ny lalàna nefa tsy ny tanterahana dia nanapa-kevitra ianao nametraka amin'ny fitsarana ny nametraka amin'ny fitoriana teny amin'ny conseil d'état mitory ny fanjakana avy hatrany amin'ny tsy fanatanterahana ny arrêté sy ny décret maro samihafa mivoaka tao anatin'izay inona tompoko ny tena hoe lesoka goavana hitanao ary inona zany no nahatonga anao koa nitondra n'izay fitoriana nitory ny fanjakana tanteraka izay eo anivon'izay resaka hoe asa-panjakana tsy mahatanteraka ny didy tsy manaja lalàna fa mpandika lalàna dia tonga tany amin'ny faratapony mihitsy ianao farany tompoko misaotra besaka anao maitsaka zay fantaniana zay Patrick eny koka le fitarenan'ny mpisotro ronono maramila teo tena mitombona reny fa raha tsy fantatsy zareo misy zavatra lamina zany zay vao hoazony zareo zany andamin'ny teny zany rehefa nitarany départementa io dia hitako fa misy zavatra sy mazava zany ny structure fitantanana ny maramila sy ny fonctionnaire civil dia nangataka tamin'ny fitondram-panjakana moa tamin'izay hoe anao structure anankiray hoe direction générale des pensions militaires et civiles tahaka ny direction générale ny CNAPS ho an'ny privé sy ny fonctionnaire madinika aty dia ahafantarana zany hoe igerena tsara ny cotisation des pensions satria rehefa alaina zany amin'ny karamana mbola fotoa miasa na militaire izy na civile dia hita tsara misy zany hoe firy maro ma ny cotisation nalaina taminazy satria iny koa misy intérêt apesaka amin'ny banque anankiray izy dia misy intérêt zany efa fataon'olo anao godogo zao any Burkina Faso be de be africain manao an'izay zany hoe manangana direction générale anankiray de pension militaire et civile mba ahafahan'ireo pensionnaire reny magnara-maso hoe aiza marina moa ny cotisation nay fa am'izao ony de global hoe alaina fosiny zany ny pensionnao anao en activité alaina zany dia ao amin'ny trésor ao izy ao amin'ny fitondram-panjakanao izy satria iny pensionnao indray no anefana le olana activité le pension alaigna aminao zany le cotisation reny iny zany ka anaraka sy maharaka zany satria misy retard be zany recrutement avy aty na militaire io na civil sy maharaka misy zany recrutement dia sy misy mahafeno io cotisation ny activité sy mahafeno ny retraité zay dia sahirana zany izy fa io zany asanganao ny direction générale des fonctionnaires militaires et civils retraité voavay olana io zay solution voaro fa ny tena solution goavany dia sy ny zay nanovaka requête zany tany amin'ny conseil d'état misy lalàna zany zay mamona ny lalàna 79 tamin'ny 79 zany 364 du 22 décembre 79 io zany mife ny rehetrarehetra reny zany ny mpiasa-panjakana
na militaire na civil izy fa mana statut particulier moa ny militaire fa mifameno zany io lalàna io zany foanana ny lalàna 2003 01 du 3 septembre 2003 portant statut général de fonctionnaire ny foanana io zany io lalàna io misy lalàna vaovao zany ka amin'io lalàna io zany misy chapitre 5 à 6 de mazava sara fa miova ny grille indiciaire ny mpiasa-pazakana manomboka eo zany satria fa promulgué io lalàna io amin'ny article 28 sy ny article 34 tena grille indiciaire vaovao zany gn'atao io nefa tsy nampiasain'ny fazakana fa le tamin'ny 79 ihany nampiasainy efa lalàna efa kadika efa 36 ans zany io zany mampahantra ny fonctionnaire ankehitriny satria sy maharaka sony ny farim-piainany efa miaina amin'ny oxygène zany izy de misy politique ny fazakana zay sy azo atao mampiakatra 7% 10% ny fonctionnaire isan'andro reny mamono le fonctionnaire nianatra fa ty mpamafatragno ty ny miakatry ny azy fa ny fonctionnaire zany le ambony mihidy dépassé mpamafatragno karama io zany sy azo atao de fandresako tamin'ny ministre finance moa président Erazampiana sy au maire niaraka tamin'ny technicien finance nalediko tableau niaraka tamina resy latra zareo de tapa-kevitra tamin'izay fotoana zay hoe andao ary ho asina fivoriam-be ny fonctionnaire tany CCI vato de nandaninay vola 100 millions d'ariary zany de tapaka tamin'ny tao nisy 25 points ny tapaka fa ho ampiarina amin'ny fonctionnaire de iny boky fanapaha-kevitry ny fonctionnaire netiko tamin'ny conseil d'administration gouvernement sy ny ministre hoe tia ny fanapaha-kevitry nandany vola de nekena dao le 25 points de andeha amizay aho ary apiatra isany io point lany teo de napiatra an'ity aho zany ny article ny raha zany application ny titre 6 amin'ny loi io zao ny voalaza agnatin'io zany ny article 27 de milaza misy ny fonctionnaire a droit après service à une rémunération juste. Cette rémunération comprend les traitements indiciaires soumis à retenue pour patient, l'indemnité d'éloignement. Indemnité d'éloignement mipetaka tamin'ny loi 79 zany no ienesika zao de io zany tokony hoentina zany any amin'ny conseil de gouvernement hoe ampiovan'io nentina tagny io de avy koa prestation familiale, indemnité de transport, indemnité de scolarisation. Io zany ny article 27. Ny article 28 de mazava sara amin'io les compléments spéciaux et majoration des soldes sont consolidés dans le traitement indiciaire. Donc misy grille indiciaire vaovao zany no ampiarina raha fampiarina nefa sy nampiasain'ny fazakana netiko zany io tamin'ny conseil de gouvernement 3 fois. Première fois lecture, première lecture. Deuxième fois deuxième lecture sady nandany fa sendra nanao mission ny président secrétaire ministre finance tambay tamin'ny troisième izy tonga tao de nilanina de nisoniaviko nia doizy tamina hoe ndao lesy ty amin'ny 4e publique vao ampiasaina ka tenen'ny fonctionnaire de navoroka syndicat conseil fonctionnaire zao fa napakisy manambola ny transition aleo izy ty amin'ny 4e nagneky ny fonctionnaire fa avoiny lalagna aloha hatramizao sy mivoa izy zao ny président de fa presaka zay amin'ny rahalahy izy président io any ny asa asika iny tokony avoakanao hanao ny président amizao 4e publique de miresaka moa zay tamizay président Andrazoel mbola teo hoe zao ny fanapaha-kevitry monsieur le président satria asika tantandalana ny asan'ny transition de agnadio agnamboaka dalagna daholo de zay nahatonga ny président Andrazoel rehefa nikabaro izy tamin'ny farany fampirabagna tsaky tao jereo amin'ny ministre fonction publique any izy ny fampiakarana karama satria ny tenao sy azo atao sony io de zay nahatonga anazy tamin'iny de fapresaka zay hatramizao zany sy voaja io article 28 io ny article 34 de mazava les grilles indiciaires sont
classés par cadre et par échelle dans ces cadres. À cadre, échelle, classe, échelon égaux. Les indices de traitement sont identiques dans tous les cadres. Mazava Zanyu. Io zany ndesiko tany satria isoraka ny ministre ny fonction publique ankehitriny tamin'ny 15 décembre 2015 Terry Andjouibe rehefa namory ny mpiasa ny fonction publique izy dia nilaza fa janvier 2016 izy apiariko grille indiciaire io ary tafavoaka koa dia manao démission io 25 points rehetrarehetra io zany hatramizao sambra avao hoe dia nitapa-kevitra aho zany tokony démissionne izy tapa-kevitra zany tondrany io tamin'ny cadre dia zao ny fanontaniany vao ny fonctionnaire sasa nagnino zao anao vonanapetraka anao nahoana anao sy vitanao taminao ministre doy zao voalaza agnatin'ity fitoriana ty zao faute d'avoir procédé normalement à cette démarche le gouvernement malgache se trouve face à des fonctionnaires victimes de cet agissement et qui se retrouvent complètement démotivés. Ils sont encore soumis des points de vue de traitement indiciaire par une grille de salaire ils et est soumis au moins 3 fois en conseil de gouvernement pendant les périodes de transition. Et Fandesco Zanio, avec Fangazavakono. Demlada Moïsasano, bon, mi funare, facilita qui também. Que facilita não venir à doa vila não. Dizem tu isa Canada do Sudan, na sagat no governo da Sudan, acha facilita. Zai tu planjek chawa de za safa comme tu danti suna nam conseil de gouvernement. Ngaskotoa de tu nada nam conseil d'état. Zai ngatokua. Fraza mbola ministre fonction publique zao amizao dia mbola ndesiko ihany zany amin'ny conseil de gouvernement fa saosaosonao dia ndesiko izy zany aty amin'ny conseil d'état mitora za sy mitory olona na mitory président Erazamampiany na mitory gouvernement fa mitory ny état malagasy satria besaka ny fonctionnaire maty amin'izy fampiasagna an'ity tsara angamba Andriamatoa ministra mba resanao kely hoe oviana ny voapetraka ilay fitoriana mba satria lina mihitsy ireo mpiasam-panjakana satria oka zava manko fa anisana ny antsoantso mihitsy ny mpiasam-panjakana teto tamin'ny faneho-kevitra sy ireo retirety rehetra ireo anisany hoe mba resao ty resaka karama-panjakana sy ny asa-panjakana ity ka zay indrindra manko hoe tsara mba tena annoncenao ndre mandeha zany izay fotoana sy nafahana nanao an'izay resaka fitoriana goavana zay satria manitina loatra mpiasa-panjakana zay efa mitaraina amin'izao fotoana zao tompo. Misaotra betsaka ny fitoriana moa dia napetraka tamin'ny vendredi 24 février 2016 teo. Nahoana ny tamin'ny vendredi teo satria tamin'io nisy lanonana tamin'ny 23 nisy lanonana tao natrehan'ny président de la République dia nazava hoe tany-tandalana ty. Tamin'ny 24 nisy sortiny magistrat BDB dia io nagnapetrako anazy mba ho izy tantara apetrako amin'le mpisara fa tena tandalana tokoa ve ty anaran-dalana ve nareo dia izay andro zay nagnapetrako anazy inona ndray nagnapetrako anazy tamin'io araka volaza tamin'io teo tamin'ny 2015 misy maranto dia niteny hoe janvier 2016 ao izy dia ataoko ty grille indiciaire ty dia tapitra ny janvier 2016 dia izy tsara tsika amin'ny janvier 2017 dia nanao rédaction ty ao ho 2 ans ihany sy vita dia napetrako izy ka amin'io zany rehefa tena mandresa sika ary mino fa tsy maintsy mandresa raha tena mpisara tandalana satria lalana ty loi ity fa promulgué efa volovolain'ny gouvernement ny voten'ny assemblée nationale ny voten'ny ACD gna Sénat promulgué ny président de la République lalana zany io tsy appliqué dikan'izany zany raha voalasa ty dia mova tanteraky ny karama fonctionnaire io dia tena 3 fois zany am'izao karama zao zany tokony izy 3 fois zany karama zao ny tokony karama ary ny retraité koa dia bénéficiaire zany voalaza ny article 27 amin'ity lalàna ty zany hoe na retraite anao zany dia mova koa ny grille indiciaire dia mova ny karamanao
satria ny retraité ankehitriny zao dia ohatrany hoe aomena chevalier fotsy izy olona vita service izy dia teta amin'ny firenena dia zay rehevanao rehefa milasa re amin'ny raha re anao tena mampalahelo misy karamakeny 900 000 1,5 million dia amty nefa miova zay karama zay dia inona ny olana zay tamin'ny débat tamin'ny conseil de gouvernement zay sy azo ekeko misy narovako oui ministre chaque finance tamin'izay fotoana zay dia président de la république ny olana amty misy fonction publique ny banque mondiale ny banque mondiale io dia miteny hoe sisy vola asika sy mino an'izany anao monsieur le ministre satria ino gn'antony alohan'ny gn'anovantylalagna ty sy efa gouvernement tena andefa ty tamin'ny assemblée nationale tsy zao lany ty lalagna ty tany dia efa tokony teny banque mondiale sy mety io fa sy zay ny marina ny marina amin'io dia le orinasa lehibe rendany orinasa privé raha vomampiana ty grandisatera dia miakatra daholo ny karamany privé dia aleo ny manao cotisation zany omeny ministre ny fonction publique ary omeny ministre ny finance mba sapasany ty dia ny banque mondiale natao fampitahorana souverain tegna tompoko efa lalagna lany io na asika zany mampiatra an'io na asika mamona an'io sy mety zany zavatrany eto koa dia magnano raotra tahaka an'izany koa ny problème ny gasy ankehitriny zao firenena sy azo andefasan'olo amin'ny golfa igny lainga daholo zany ny firenena matanjaka rehetra ny mandeha dia mandefa olo amin'igny golfa igny miasa satria be dia be ny senanasa any satria le olo any manambola dia sy magnano fa ny zava-misy raha voalefanao daholo ny zaza gasy io andeha hiasa agny dia maty ny zone France njareo eto zay anagnan'zareo bénéfice satria ny karama eto kely nefa tombony azony lehibe ka raha mandehany daholo asika zana gasy miasa amizany fonany le orinasa eto zone France dia ino raha ampiasainy dia manao propagation izy any misy olo ty ny vonin'olo alefa amin'ny télévision dia nefa olo kaiky sy gasy any izao tena mandany vola zany izy manao propagande ny sandefasan'olo agny ka izao asika oaran'ny Comore na pays be ny Comore ny rehetrarehetra agny nefa agny misy tsena asa dia zay nahatonga anao raha izany n'olana andeha ao amin'ny golfa iny tanao dia nanapa-kevitra tany fa hoe andao ataosika compagnie ary izy compagnie Madagascar eto compagnie andefa olo dia ataosika appel d'offre raha vao mitady olo hoe docteur pilote mpiasa trano izao dia alefa am'reo dia zay misoratra eo ary ministère dimy misana an'izay fa sy hoe aza mandefa ny lalàgnany be te nefa dia ty sy azo rarana le olo rehefa mahana contrat na andeha hiasa aiza na hiasa azy ka raha ohatra ka misy mitory ny fazakana amin'io tahaka ny ty nitoriko ty dia eo ny fazakana gasy mitorana amin'ny be te zay zao sakana nizay andeha hiasa zao ka io zany volonté politique daholo Patrick ary zay mahagoragorany fitondragna eto amintsika zany ny eritreritrinao asika zany baikony le hoe zao ny tenen'ny vazaha zao ny tenen'ny banque mondiale sy ny FMI ny banque mondiale tokony FMI dia banque reny dia mitady ny terreny izay ny mahatonga ny ministre finance antsika am'izao fotoana zao sy mana-patron izy ny banque mondiale na ny président république asika sy mahafeny io ministre finance io izao asika na vola tokony hisy investissement privé andeha hiditra eto rehefa sakeny banque mondiale dia ao ka tamin'ny tatezamitegna anay dia mitady vola satria zay sisy banque mondiale sisy FMI dia nandeha ho azy any izy dia ny fanananao no amidinao ny volamenanao no arovanao zay ne izy ka asika eto zany mbola sy souverain asika ka izay ny tadavana ny hoe ndao asika anao dialogue zay asika anaovana ny fampavanam-pirenena conclusion any iandinika ny rehetrarehetra zay raha zay sy tafavoaka izay ny mahatonga nyty plaintiko ty satria tamin'ity ao dia ny réconciliation nationale à la fonction publique même diplôme même karama zay voalazany ty amitsika am'izao ane olombe amin'ny diplôme zao mbonimbony karama zay revinao amin'ny ministre finance na mpamafatrano ao mitovy amin'ny professeur ary ny karamana sy azo ekena tsony zany ka izay rehetrarehetra zay no nanovako fitorina dia hitasika eo ny valina fa raha tena tokony ho izy ane
ny syndicat no tokony déposeny tika fitoriana ity fa ny syndicat misavoritaka satria rehefa miseho ny syndicat ho aloha dia omena conseiller à la primature dia matany koa dia miesikesika koa omena conseiller à ministère santé sasany paramedy dia mangina omena conseiller ary dia famoligna fa doy zao nareo syndicat andao andresako andraiky fa nangatako amin'ny fonctionnaire manontolo era Madagasikara zay na retraité izy na pernasa manomboka zao dia manao signature izy manao signature daholo dia soutien ty fitoriako ty fa sy zaho no tokony hoe sy za rery zany no mitoro fa asika concerné daholo asika fonctionnaire 118 000 agents de l'État plus ny retraité na militaire civil biangaziko anao signature am'ty volana mars ty aterana amina izy na miasa anamy 034 19 040 49 de fa mitona isaka département atao signature amita département ny ministère zao zao signature anay soutien ty de aterisika any amy conseil d'état hoe zao fa sany ministre Tabera ihany mitaraina an'io fa zahay koa mba concerté victime zay zany mba ansoavo ataoko mba manaova signature daholo asika raha ohatra ka tanatapakevitra apiaka an'ity lalagna ty ity tompoko da lalagna no angatasika fa sy hoe sisy lalagna zany apiarina ny lalagna dia asehosika zany tsy tia ministre Tabera mihitsy zany le hoe menimenina nefa menimena nefa sy hoe nefa manaiky ihany fa satria raha miatra ty samby azo tombosoany ty ihany mba igny mba samy misisisina akoho avy amsena mba samy manana zay mihitsy natonga anao nitsangana hoe ho ataoko amizay ty ataovy amizay ty dia magnangavy koa eo ny mpitondra ankehitriny mba sy tongavany rotaky ny fonctionnaire zay efa menimena apiaraingany ty satria teo asika teo dia mizaly migrève ny greffier firy ny vokany ny paratasy-mpanjakana agnatin'ny volany raiky samy mitady ny grille judiciaire ny grève ny paramedy ny hôpitaly efa savoritaka ny grève ny pénitentiaire rotaka grève partout mitaka an'ity grille judiciaire ty daholo ka raha mitambatsy reo olo reo daholo grève daholo fonctionnaire manontolo aiza ho aiza koa ny Madagasikara amizao fahasairana zao ka niangaviako amitsika mpitondra dia mba andefa haingana na dia sy mivala raha amin'ny conseil d'état mandefa haingana na amin'ny conseil des ministres conseil de gouvernement ity fampiarana an'ity satria anao ministre fonction publique dia fa nanao déclaration ty fa apiatra an'ity amin'ny janvier 2016 tsika efa 2017 asika 2017 zao apiary malaky ty miangavy koa io satria efa hitanao teo ny grève imenimenina ny militaire retraité apiary malaky ty de vite misy ny vola zay motenena sisy mivoaka vola ny banque mondiale io ame loi de finance azo atao sady asika koa ny azan'le milliard be efa jajajaina avanandafy zay mbola eto mivahintsika ministre Tabera Randriamanantsoa mbola eto izy afaka manontany azy ihany koa ianareo eto ary ny faneho-kevitra manana roa minitra sasantsika hitondrandray faneho-kevitra izay ary eto ampanajana trany sy ampitoniana ny faneho-kevitra edinao ao anatin'izao fandarana okazava izao ry mpianao-draina andrasana ary ny antso avy amintsika to miarabanao tompoko miarabanao tompoko miaraban'ny ministre Tabera miaraba tompo miaraba koa ny Patrick teny kazava rehetra miaraba tompoko ohatra dia ohatra ny forala avy matatagna agny moa ty miresaky ty ka isika samby avesimo soana zany fa izao mazava ny teninao makareny Madagasikara vomaly zao nanokatra Google mijery situation économique Madagasikara hoe ny filazana hoe Madagascar est un pays pauvre plein de richesse zay terme tany manakareny Madagasikara
fa ampahan-tsaina satria fa tamin'ny gouvernement tanao miava hoe na dia sy miantetra amin'ny anivelany tsika eto da mandeha tsara ny raharam-pirenena marina io exemple ny ainana ny tetezamita sotry ka izao zany 70 taona ny 47 mokazantsika tsy hoe mitaky zay mividy ny raha lasaky ny fiainana fohy tamin'ny 47 ka ny 12 apôtre rehefa namesaka rafitra mamolavola rafitra fanavotana ny firenty ho fanomezana haja vidiny ny raha ny ray aman-dreny lasaky tamin'izany ka aherinazy efa vonona amin'ny rafitra fanavotana ny Madagasikara ty ny 12 apôtre atreo aloha saotra monsieur le ministre. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka mandroso ny antso manaraka. Ino tompoko? Mirabanao tompoko? Allo? Mirabanao tompoko? Misaotra anao ministra nanazana an'izay fitenenana zay mba azafady kely ndraitan'izay andeha ministra mba aveziny koe le numéro de téléphone mba hitsonanao na ohatrany anay zao ministère de défense zay any ministère de défense zay naserana zany ministère de défense zay ho faly aminao am'izany fa mba mangataka numéro zay aminao mitendra de misaotra mapezaka indrindra andeha ministra. Isaorana betsaka ianao. Numéro téléphone zany ohatra ka zay mampiasa 34 zany 034 19 040 49 034 19 040 49 zay mampiasa 32 032 02 550 77 032 02 550 77 io téléphone anankiroa zany azahoana 24 heures sur 24 heures. Mandroso aritsika tompoko. Ino tompoko? Fahasalamana tompoko. Miarahaba tompoko. Miarahaba azy monsieur le ministre. Miarahaba tompoko. Dongo lahatandro ihany etoy. Andao monsieur le ministre am'tany. Bon. Ingo numéro ko raiso. Eka. Saotra monsieur le ministre hoe la velo hoe ke ko timtariki trato. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka. 033 33 501 65 020 24 501 65 ino tompoko? Ino tompoko? Tenena mafimafy azafady a? Miarahaba ny Dapo sy tena araka loatra tanela belarana fasoko na miainy zapeo. Ny any tiako ambara dia eo amin'le fandripahalemana dia eo amin'ny fahasalamana. Mampalahelo ny misery vahoaka malagasy aketo. Ny filomo dia aleo no mandeha any an-toeran-kafa. Fanahoana aloha raha mba andeha vahoaka mijaly any adefany ireny na dia ataoko hoe any fanehoana amin'ny fotsiny amin'ny maharay aman-drenanao azy mandeha mivoaka ihany ianao dia maninona raha tany amin'ny lehibe fandrinana aloha nataonao lahara-pahamena mba halalan'ny malagasy fa tena namanana ray aman-dreny ianao toy izany eo amin'ilay fahasalamana. Mijaly ny vahoaka satria maky zany. Reny zao dia le tao amin'ny hôpitaly Beveratsanana hatramin'izao no minisitra tompona ndraikitra dia mbola tsy ahitana fitenenana. Nefa hain'olona miala. Ka io fitondrana io zany no tena farany io aza reraka tsony ny tena faritany hoe lasaka amin'ny 2018 fa tsy olona bady io ka ho ambakainareo. Zao ary nareo efa ny fitondrana tsy hainareo miaran'olo mandamy mandraraha-pinenanareo. Maika be amin'ny 2018 nareo dia mbola manantena irotaka dia iza ny olona ifitenareo 2018 zany amin'ny herintaona so dia herinareo fa bady sy agana gazy. Alamino aloha tsy hainan'ny firenena zao aza tsy hainao mitondra
maika amin'ny 2018 ianao dia inandray ilay fafinao ndre matsiko dia misaotra tsika rehetra. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko mandroso ny antso manaraka. 24 501 65 na ny 033 33 501 65 eny tompoko. Mirabanao tompoko. Eny tompoko. Allo? Efa ao ianao fa mitenena? Ay, miaraba ny akozava zany dia miaraba ny tabera. Miaraba tompoko. Ny anay zany dia ohatrany hoe efa tena misy fakinisiny zany vahoaka malagasy amin'ity fitondrana ty. Karaha ny trôbana avy teo manakara tena rasoa dia ny mandrava ny tanteraka misy ny tena mety aminay tompoko. Zay. Panamroso amin'ny fampiarana ny didy rehetrarehetra izay atao eto Madagasikara nefa tsy arahany fitondrana dia ny fampiananana azy teo misy ny zany satria maty daholo voaka madinika mandrakitongavany 2018 e. Saotra betsaka tompoko. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka mandroso ny antso manaraka. Miraba tompoko. Miarabanao namana fantatrika dia miaraba ny vahiny Miraba ny teknisianina miara-miasa aminao radio Viva miarabantsika mandray izao radio Viva azo indray dia misaotra anareo manome anay ny fitenenana. Irevenao kely dia ho resaka ramatomaty tao be filatanana hatramin'izao tokoa dia tsy misy réaction ny filoham-pirenena ny premier ministre le ministre so dia tsy kombakombana rehetrarehetra tokoa izy tompoko ka tsy mahazo misy mifampiteniteny fa mivamoaka secret sanatravany vava azafady teny tompoko dia laimbahoakany izy zany lalaovinareo zany mbola voaray iny ny zavatra niseho hitanareo hainao manjery ohatr'izao fa be be ny zavatra misanga ao tsisy miteny olona fisy mivolana ny zavatra miseho sy misanga ao satria samy teny satria manana ny marary ao manana ny zay anao dia tsy miteny satria sao dia maninao ny marariny dia matony olona miteny tompoko sanatravany vava eto mbola zay foana ny teneniko tsy hoe fanalana baraka anareo sy fanaovanao ajinonanao fitondrana fa mba mitarika anareo ny andray angaika ka tompoko maninonareo tsy samandray angaika zay foana zany dia mbola misy mpitondra fanjakana ve tamin'ity Madagasikara ty mbola misy mpitondra fanjakana fara vao polisy ohatra maty ohatra ny tena be fandriana avaratra amin'izay dia zareo ny anaovanareo fa mahay daholo ny tanàna hatramin'izao tsisy rapport tsy miteny premier ministre tsy miteny filoham-pirenena tsy miteny ministre mifolo alina fiarovam-pirenena tsisy miteny ena marina zavatra nisangatrany zany mety amin'ity firenena ity satria ngano mieritreritra nareo fa le vahoaka reo tsy miteny tsony fa azitsika reo dia izay anaovantsika an'ireo dia mety daholo dia ohatran'izany koa reto vahiny maso vahiny reto sy ny banque mondiale sy ny européenne sy ny FMI mety fa endrasanareo zay fanatiavany vava ny enareo misy voatoitoina sy voakitikity dia voikrapaka nareo tompoko fa zao dia misy zavatra mitsanga zavatra miseho tsy miteny nareo tsy mivolana fa nareo nanenina sa nareo natsary nareo fa tena diso faira-diso ina diso fanantenana amin'izao fitondram-panjakana zao natao ny conférence de bahira reny tany France mandaniana vola betsitoko tsy foroana anaty ny sakafonao an'ireo tany fotsiny ary hatramin'izao tsisy mangiranao amin'ny Madagasikara any tsisy mangiranao any Malagasy any fa volana ity sy ny lanilanina mandeha ny mandeha ty mandeha mois de rose volana hatramin'izao tsy misy amborona le olona teny vato eny vola mois de rose tsisy voasambotra dia anjaratsika mieritreritra tompoko tompoko. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka mandroso ny antso manaraka tompoko. Eny tompoko. Mirabanao tompoko. Saka an'le vahinytsika ao e. Eny tompoko. Satria tena mitondra dia ray aman-dreny zareo. Sara betsaka tompoko. Isaorana betsaka ianao makasitraka mandroso ny antso manaraka. Allo, le mandeha an-jamba avao zahay ty ato fa tsy mahare anareo agny zany fe alefa ay avao ty anay. Izao tapaky jiro mahay toy le nahotsy fa hatao ty raha toy zany le atao fa ty atao andatabatsy avao fa maty reto Madagasikara toy ka na 2018 iny misy antika hisy raha ao tena hijaly eto tika zay avao. Isaorana betsaka ianao makasitraka mandroso ny antso manaraka. Allo. Eny tompoko. Misaotra ndreka tompoko dia misondra voninahitra ao alo ny resaka aminao andray mato ministre Tabera. Misaotra betsaka. Firenena nateo tsy mahadiny raha hery. Zaho moa efa miasa tamin'ny faritra atsimo iny. Tsy mahadiny raha hery mahafaty aly eto jery.
Jerinao tena mahafinaritra mihitsy fikarakarana na fiasam-panjakana fa tena raha ireo ngamba ny teo hoe natao firenena hoe na hoe premier ministre angamba tsy mizaly reto fiasam-panjakana sy reto pensionnaire na reto problème ny reto réserviste reto tokony ho résolveny fa fitondrany fa modiny fanina fa makaiza ty vola be raisina amin'ny bailleur de fonds conférence malaza be ty ohatry tao mampilendalendana gasy de toiziko le resaka any amin'ny resaka sécurité ty tena maikohatra anao misy tabera fa za tena anisan'ny ady amin'ny resaka be toky io omaly tamin'ny sabotsy andraiky ny folo sasany alina eo atapo-tanàna misy valan'omby ndreo boucher tonga de manafika amin'ny alina ny dahalo manafika miresaka ny baly ny kalakikaka mandina daholo ny mpitandro ny filamina nefa manazava ho azy fa hoe napetaka tany be toka le atao hoe le ina moa izy tao unité d'élite ty dahalo io sika fa rehefa lasa le omby zay vo hoe anaradi ty manditanao korora spécialiste amin'ny fiazakazana miaraka amin'ny omby reo iny mivitanao papalede vokatsy zay tsy senany tsena satria ny omby ny zalapamono tsy tapotoka zay zao tsaraikaraisiko anao hoe tena mijaly tokoa le vahoaka ary mijaly ny vahoaka satria ina ny antony manokana de zao tsy mandeha ny fambolena tsy mandeha ny fiompiana zay ny zavatra hitatsika eto Madagasikara nefa tsika malaza de malaza hoe manana hareny ka le fitantanana misy ny tsy mahavoe le fitantanana hoe ahoana ny tonara de fanontaniana maiko anao farany hoe ahoana ny fahitana ny Ambatodia le PDG-ny Ambatodia fa milaza fa ohatrany andao ny toerana izy anahoana do ireo mpiasa amanalon'ireo sotra tokoa. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka antso anankiroa no raisitsika sisa antso anankiroa. Ino tompoko? Allô? Miarabanao tompoko? Miaraban'ny ministre tompoko. Miaraba tompoko. Avec le premier ministre hoe aloha foana reconstruction nationale ty izany ary ny zavatra nataonareo nefa nandalona 100 millions d'ariary fitateraka hatrany farany de moa veto raha atao zany fiavana firenena zany vaovao olana amizao fiaigna amizao firenena ohatran'izao efa manakaikikaiky ny aby zany nge zao firenena zao fa ny maranana anazy zay ihany fanontaniana fa vaovao olana zay zany sy volarina foana amizany zavatra zany andanina voleto fa marina anovana zavatra fa ny vola fa tsy manina amizany réconciliation nationale zany fa mampahanka gasy zany efa natao efa natao teny vato zany fa tsy vaolana mba inona tamin'ity firenena ity fa fanahelo tompoko ny vahoaka fa aleo nanina amina zavatra fa ny vola fa tsy nanina amizany réconciliation nationale zay araka ny hevitro ihany fa tsy hoe alina tolo fa misy le ministre de famarana anazy de misy tenin'Andriamanitra kely satria mananontany ny avetrano kristianina ny tena ho foana ao amin'ny loka toko saraiky amby folo andiny fafita amby folo de milaza hoe ho foana hoe fanjakana rehetra izay miavetrano ary ho ravana mpona amin'ny olona da miavetrano zakafa zany seritany be fandrena varatra zokotsaray na tonga famahizana tanàna na fatesana olona satapesaka to. Isaorana betsaka ianao antso ray farany no raisitsika. Allô? Ino tompoko ianao mamarana azy zany? Salama tompoko, valy miarabanao ministre Tabera. Miaraba tompoko. Mahafinaritra mihitsy le adihevitra ary tsara mihitsy zany maheno anao zany anisany hoe l'enfort de l'État anao fa ny zavatra mba angatahako fotsiny zany asio fanentanana aminao manjery le resaka signature amin'io amin'le mpiasam-panjakana isaky ny ambaratonga mba fen'io fitoriana io ary ny zavatra lazaina ihany koa zany raha ohatra hoe ny ministre ny finance zany miteny hoe tsy afaka tanterana izy satria matahotra ny banque mondiale izy dia anisan'ny ministre osa zany izy fa tsy mba mitazona ny inona moa ty souveraineté de l'État ka noho izay ataovy mafy zany ny fanentana mikasika an'izy io fa tsara mba iova zay ny grille indiciaire n'ity mpiasam-panjakana ty fa sahirana le mpiasam-panjakana de mirahasoa anao dia samotain'Andriamanitra daholo tsika misaotra.
Isaorana betsaka ianareo dia makasitraka isaorana ianao nitondra faneho-kevitra farany teo. Makasitraka makatelantsika rehetra nitondra ny faneho-kevitra ry Piaino Hajaina. Andriamatoa minisitra teny am-boalohany moa tsika dia efa niteny hoe mitaraina mpiasa-panjakana ary anisany nanao antso avy teto isaky ny antso ataribiny hoe mampatrika mba asio resaka momba nyity resaka karaha mampiasa-panjakana sy ny karazan'ity. Voapirofy ihany koa aloha fa ianao tamin'ny minisitra tamin'ny andro ny teteza mita karaha maro ny sonitra impiry izy iny sy ny karazany tao. Anisan'ny hoe nanana ny olona zany an'izay fanantenana goavan'izay ka nilazany marina sy mahitsy izay ihany koa natonga anay teto amin'ny Okazava hoe Okazava mihitsy ty resaka momba mpiasa-panjakana sy ny karamantika dia teto moa ianao androany tena makasitraka makatelanao indrindra Andriamatoa minisitra ny teny amarananao azy tompo. Voalohany tena aloha dia isaorana daholo nandray anjara teo fa nosiko tenena fotsiny dia farany teo le olo roa teo zany mba asiana fanazavana. Voalohany nisy niteny teo hoe natao afangaron'le olona dia fivoriana CCI VAT momba n'le fampiavanam-pirenena sy ny CCI VAT momba ny fonctionnaire fandinina ny gridisera. Le niteneko teo tompoko dia le fandinina ny ty lalagna le netiko tery amin'ny conseil d'état ty nandanina vola 100 millions d'ariary ny fonctionnaire ny vory teo fonctionnaire Madagascar dia nisy résolution 25 points zay manahirana ny fonctionnaire zay agnatin'ny ty lalagna ty no lany tegna ary ndesina igny résolution lanina eka aloha igny résolution lanina tamin'ny conseil de gouvernement ekenena gouvernement ve ity résolution ity dia lanigny rehefa lanigny dia anovana décret sirairay amizay zany io 25 points io ary anisan'izay ty grille indiciaire ty zay voalazany io lalagna 2003-01 du 3 septembre 2003 zay ao amin'ny article 28 34 amy titre 6 mazava tsara ao fa tokony grille indiciaire vaovao ndray indesan'ny fonctionnaire nanomboka tamin'ny 2003 nefa ny ampiasaisika zao zany de grille indiciaire tamin'ny 79 zay fa foana io loi io foanan'ity loi ty dioko zany ny fahazakana zany mampiasa zavatra périmé efa sy miasa sy magnaraka lalagna raha tanandafy zany io dia ny afaky nitory ny fonctionnaire rehetra nitory ny fahazakana da indemnisena misy tena faute grave izay no nahatonga ana nitondra an'io 3 fois tagnatin'ny gouvernement satria lany tery tamin'ny CCI VAT zay zokobe le teny VAT fa tsy momba ny réconciliation zay ny recherche ny FFKM fa izay faharoa le fanetanana iangavia koa satria sy anarery le ady raha tagnatin'ny gouvernement tare aho dia zaho ihany tondra nyty tagnatin'ny amin'ny conseil iangaviako ny fonctionnaire na ny retraité mba hanao signature de soutien ity fitoriana napetrasika ty sy zany nagnapetraka an'io fa sika etaetasika mba hasarasara ny fiainasika kehitriny satria ny karamasika zao ane raha iaho amin'nisy ny fonction publique africain igny nandeha mitourné imezan'olo gn'an'olo efa 1000 euros farany ambany gn'asika nefa 50 euros ny farany ambany ny farany ambony 125 euros ny karama tenensika hoe gn'any magistrat ambony ino gn'any professeur 125 euros 150 euros karamana mpitondra fleur any France mpanao tatitra entagna any France 1000 euros gn'asika tia 125 euros satria sy miatra ity lalagna ty amin'ny faritana africain 50 états africain 51 états africain na i Comore mandresasika amin'ny karama ny fonctionnaire aiza moa no vokatra amizay de lazaina ny fonctionnaire hoe mpanao kolikoly fonctionnaire mpandre volan'olo na hoanina zay fa miaina amin'ny oxygène izy raha izy mahay mitatagna raha izy mikarama vola 10 francs FMG sisa aminazy na 300 000 tsosany isatao isany isambolagny aiza gny velomana amizay ny oxygène donc sy mandeha ny raha mpazakana satria voalaza amity fitoriako tia sy hoe démotivé zany c'est tout démotivé misy ny fonctionnaire ka zaho de manetana ny fitondram-pazakana mba piatra nyty lalàna ty aingany de aingany mametraka nyty miangavy sy mitalao amin'ny conseil d'état anara-dalàna ka ampiseho hoe fa mandresy ny fahazakana ny mpitory apiatra nyty lalàna ty manaingany fonctionnaire rehetra anao sonia
efa nomeko numéro telefoniko teo a isaky ny départemanta rehetra eran'ny Madagasikara dia manao signature raha ohatra ka tena hitolona asika mba sandehanasika an-dalambe ty sy mandeha an-dalambe sisy gaz crimogène ty na grenade soninareo fotsiny angatako dia rehefa mamaly ny fazakana da igny zany hoetiko tsy za rerany mangataka aty fa ny fonctionnaire rehetra eo tokana misy conseil d'état ndray a amin'ny manaraka ka dia misaotra betsaka anareo ato amin'ny aokazava izy teo a ny firenena asika efa tena rouge firenena asika ny voaka malagasy mahantra raha ohatra ka milaza mitondra fazakana fa mandeha ty raha ty a dia mpandainga izy ary sy akatra nandanitra izy a voasaziny Zagnahary satria mpandainga amin'ny didy fonon'Andriamanitra ka dia misaotra betsaka amin'ny manaraka indray a vonona raha ohatra ka sinareo amin'ny akazava dia mbola vonona ihany maha olo-pirenena aneo ny hevitra fa ny firenenasika tokony hazava na ny be fandriana zao a na aminay amin'ny faritra sy masinana igny a dehibe zavatra sy mazava any fa entigneto izy vaoka hazava fa soragna anareo a nanao an'ity programme ty nanao an'ity aoka hazava ty a mba hazava daholo ny raha pirenena eto a hazava ny zavatra mitraka eto a dia misaotra amin'ny manaraka indray tompo